Falmiarabasika indray izay mianadahy eto androany tonga amin'ity fotoana mahafinaritra ty indray fotoana mangian'Andriamanitra, fotoana anehoan'Andriamanitra ny fahasoavany indray androany. Tsara ny Andriamanitra atsika e. Voalohany indrindra dia mankasitraka ny Andriamanitra lehibe io zahay itsika rehetrarehetra satria dia mbola mety tombonsoa indray isika androany ahafahantsika manompo anazy, ahafahantsika miasa ho anazy ary hitahiny antsika no ho fitahiana ho any hafa koa isika androany. Ary faharoa manaraka an'izany ity fiangonana ity moa dia tsy maintsy misy mpanompony foana atao lohany mitondra azy dia mankasitraka anazy koa tompoko zahay dia dokotera Rena Mivady zany manome fatokisana na indray mijoro eto hitondra ny tenin'Andriamanitra hitarika antsika eto indray amin'ny alalan'ny fanahy masina dia tahin'Andriamanitra manokana tompoko anareo mianakavy. Ary manarakaraka an'izay dia aza miala etsika raha tsy vita ny live. Manasa atsika partage au maximum raha rasana vavy satria dia efa be dia be amin'ny alalanao io ny partagenao tsy haiko hoe indray mandeha venao partage live anankiray fa ataovy double triple indray ny partagenao satria efa be dia be ny olona injain'Andriamanitra amin'ny alalantsika tsirairay amin'ity live ity. Ny lohatentsika moa androany dia famerenan'ny laonina amin'ny fiainan'olona anankiray. Misy sekren'Andriamanitra raha lasana vavy izay tsy fihevitryolombelona no amerenana ny laonina amin'ny fiainany. Mety nisy zavatra very, mety nisy zavatra potika, mety nisy fahafatesana rava mihitsy tamin'ny fiainan'olona anankiray fa fihevitr'Andriamanitra no amerenana azy. Mety mieritreritra antsika hoe zavatra tahaka izao ny amerenantsika an'izany. Ny olombelona manome torohevitra antsika fa ity androany ity dia prinsipan'Andriamanitra mihitsy no hoentsika eto androany amerenan'Andriamanitra ny laonina ny fiainantsika. Ka izay mahatonga anao hoe arahoatra farany indray ity fotoana ity fa ny fotoana tahaka an'izao raha lasana vavy dia tsy kisendrasendra fa hamangy anao Andriamanitra. Ka amin'izao fotoana izao tsy zarery moa eto fa misy anavavy mahafinaritra izay elaela mihitsy tsy nahita asika anazy fa mihina fa nisy famemonana nataon'Andriamanitra tany nisy herin'Andriamanitra, nisy fampianaran'Andriamanitra izay hoentina amintsika eto indray androany na dia fahita asika anazy fotsiny ary dia efa feno fahasoavana zao hivavan'Andriamanitra zao. Ka amin'izao fotoana izao dia hivavaka tsika fa omeko anazy indray ny tarika ny fotoana amin'izao fotoana izao hivavaka tsika sady hamaky tenin'Andriamanitra dia anao tompoko ny sehatra. Mbola misaotan'Andriamanitra tany tany ny tombosoa dia mbola omeny mbola afaka indray miaraka amintsika eto androany ary misaota ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra dia dokotera Rena sy ny vadiny mbola nanome sehatra afaka mitombo sy mivelatra amin'izao asa fanompony izao dia mankasitraka indrindra tompo. Amin'izao fotoana izao tsika dia andeha hivavaka fa mialohan'izany dia andaontsika aloha hamaky ny tenin'Andriamanitra izay tenin'Andriamanitra ho vakitsika dia hitantsika ao amin'ny Joela toko faharoa andininy faharaiky amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra ny tany fambolena, miravoravoa mifalia fa manao zava-dehibe Jehovah. Aza matahotra ny biby any an-tsaha fa mihamaiso ny kianja any an'efitra, mamoa ny hazo ary vokatra ny aviavy sy ny voaloko. Ary ianareo ny zanaky Ziona, miravoravoa sy mifalia amin'ny Jehovah Andriamanitrareo, fanome anareo ny lohaorana onona izy dia andatsaka ranon'orana mivatravatra ho anareo. Eny, lohaorana sy faraorana aloha dia ho feno ny vary familona ary hioatra ny vata fanatazana ny divay sy ny diloilo. Amen. Alleluia. Tena tsara zany tenin'Andriamanitra zany. Tena tsara, tena hoe Andriamanitra dia mameno fitahiana ho antsika. Ka andaontsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao hiara hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ity androany ity andaontsika hivavaka tena hoe araka ny tenin'Andriamanitra hoe asa matahotra fa amin'ity androany ity dia tiaka anao angetaheta fa merina amin'ny laoniny ny fiainanao Andriamanitra araka ny teny hoe
za matahotra ianao fa mifalisy miravona ndao tsika hiditra anatin'ny fifaliana sy miravona ho anatin'ny fisaorana amin'izao fotoana izao dia asan-datiny fa ianao hiara ivavatsika raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola misaotra anao zay ny amin'ny fotoanandroany ity etsy zay tompo malala dia tena makasitraka anao satria mietaka faliana sy aravoana sahady zay tompo malala satria ianao dia efa manome aty amin'ny voalohany dia manome fampanantenananay ianao tompo malala dia zay dia hiditra mifatokinanao zay fa tsy atahotra zay satria ianao no fantatray fa ianao ilay Andriamanitra lehibe ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka mihitsy no manatrika anay amin'izao fotoana izao dia misaotra anao zay raha eo ary makasitraka anao hatrany hatrany anao ny dera anao ny lazara ianao voninahitra mandrakizay misaotra anao ny amin'ity andro androany ity misaotra anao ny amin'izao live izao akasitranay ianao ny amin'ny fanatrehanao ety zay Andriamanitra rainay izay ny an-danitra dia mangataka ny fanatrehan'ny fanahy masonao satria zay dia tsy mahavita na inona raha tsy eo ny herinao eo ny fitarihanao tompo ka mangataka anao zay Jesosy malala manatrehanay izy kirairay avy amin'izao fotoana izao amin'ny alala ny fanahy masonao fenoy ny herinao ihany koa izahay na izay zay mijery ny live na izay zay eto tompo na ny mpanomponao zay ampahery eto dia aoka ny fanahy masonao ameno any anatin'ny tsirairay any ary eto zay raha eo dia mahatsapa fa zay tsy tanteraka izay manoloana ny fahatsaranao sy ny voninahitra ao ka eto zay dia mifona aminao sahady ninona mety hoe zavatra nataonay tsy araka ny sitraponao dia mangataka ny ranao zay Jesosy malala anadio anay mba tena hoe ahita ny tavanao zay amin'ity androandroany ity ary tsisy hevitra manelanelana anay aminao fa tena hita ny fiasanao magaga zay tena hita hoe famerenana miloniny amin'izany fiainanay izany zay amin'ity androandroany ity raha fanahy masonao no manatrika anay ary diovinao amin'ny ranao zay dia tena hita ny tavanao zay amin'ity androandroany ity ary etsy ihany koa zay tompo malala dia mibitabitaka sahady zay satria fantatray fa mpandresy zay fa ianao zay rahanay dia manoatra no mpandresy ka etsy zay tompo malala na inona mety hoe fanahy manakivy mety hoe fanahy mety mampanahy anay amin'ity androandroany ity na mety hoe fanahy tsy araka ny sitraponao dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy dia horesinay zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa etsy zay dia teny sahady zay maminany zay fa hivoaka mpandresy zay amin'ity androandroany ity amin'izany restauration zay ataonao amin'ny fiainanay zany dia hivoaka mpandresy zay ary tonononay zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia makasitraka tompo isaoranay ianao sahady ny amin'ny fiasanao magaga mino zay fa ianao mpanjaka mihitsy ny manatrika anay sy anamboatra anay indray amin'ity androandroany ity dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra tompo amen 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 tena tsara n'Andriamanitra atsika fahagagana izy ozy izy hoe mifalia miravoravoa fanehozafa mahagaga misy Andriamanitra androany dia makasitraka tompokoa hitondranay tamin'ny fisaoran'Andriamanitra ary namoaka faminaniana misy mivavanao fa ho mpandresy ny manaraka an'ity live ity mpandresitsika ary aneho mahagaga eto tokoa Andriamanitra androany amin'izao fotoana zao araka ny lohatenitsika teo hoe famerenan'Andriamanitra milonina amin'ny fiainantsika matoa misy lohateny tahaka an'izao misy teny mivoaka tahaka an'izao misy zavatra tian'Andriamanitra averina milonina izy mahafantatra ny fiainantsika tsirairay zany hoe restauration divine zany ty fotoana ty androany miomana anao fa n'Andriamanitra no miteny Andriamanitra no miasa dia tsy maintsy mampiasa mpanompony tahaka an'izao izy ka mialohany anoizasika ny fotoana andao sika hiaraka hideran'Andriamanitra amin'ny hira anankiray hiaraka hideran'Andriamanitra sika tena aza miala misy anao fa mandiza misy ataovy tena mikovokovoko mihitsy dinao atranonao ao halleloia satria miasa amin'ny alalan'izany daholo Andriamanitra andao ary Mampahere, dia gizi, kita nura,
ohatsao zay rehefa mandeha ohatsao zay rehefa mandeha ohatsao zay rehefa mandihy ohatsao zay rehefa mandihy amin'ny fonay amin'ny sainay amin'ny herinay no hiterana ny tomponay ohatsao zay rehefa mandeha ohatsao zay rehefa mandeha ohatsao zay rehefa mandihy ohatsao zay rehefa mandihy amin'ny fonay amin'ny sainay amin'ny herinay no hiterana ny tomponay fiterana tsy mijanona ratsany an-danitany eto anatreany tompo no hitsinjako santariny eto an-tany ilay fiterana tsy mijanona ratsany an-danitany ny angizy ny tanora ray aman-dreny dadabe benibe olo jiabe ohatsao zay rehefa mandeha ohatsao zay rehefa mandeha ohatsao zay rehefa mandihy ohatsao zay rehefa mandihy amin'ny fonay amin'ny sainay amin'ny herinay no hiterana ny tomponay ohatsao zay rehefa mandeha ohatsao zay rehefa mandeha ohatsao zay rehefa mandihy ohatsao zay rehefa mandihy amin'ny fonay amin'ny sainay amin'ny herinay no hiterana ny tomponay amin'ny fonay amin'ny sainay amin'ny herinay no hiterana ny tomponay ohatsao zay rehefa mandeha ohatsao zay rehefa mandeha ohatsao zay rehefa mandihy ohatsao zay rehefa mandihy amin'ny fonay amin'ny sainay amin'ny herinay no hiterana ny tomponay mino fa samy niarana andia tsika tandroany a samy niaran'deran'andriamanitra atsika satria dia ny fideranan'andriamanitra dia ahitana fitahina mahagaga aoriny zany ka hiditra amin'ny fampahirezana voalohantsika araka ny tenenina teo hoe isy famerenany loana ny fiainan'olona anankiray tsy fatako zay mahazo ny fiainanao any tsy fatako ny zava-misy amin'ny fiainanao any fa ny fantatray fotsiny ny tenin'andriamanitra rehefa mamambola anankiray dia miova ny fiainana ka maky tenin'andriamanitra aminao aho ka mialoha amakiako ny tenin'andriamanitra tiako anao iomana tsy fihevitrao tsy fihevitrako fa fihevitr'andriamanitra merenan'andriamanitra amin'ny loana ny fiainan'olona anankiray jereo tsara ny fihevitr'andriamanitra n'ity tantara anankiray ity tantara efa fantatrao izy ity fa vakiko ny tenin'andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy vakisika Joba toko fa 2:7 andiny fa 7 ka hatramin'ny fa 1:1 amin'ny anaran'i Jesosy ary efa voalaza ny Jehova tamin'ny Job zany teny zany dia hoy koa izy tamin'ny Elifaza Temanita mirehitra aminao sy ny sakaizanao roa lahy ny fahatezerako satria tsy mba marina tahaka ny filazan'ny Joba mpanompo ny filazanareo ahy koa ankehitriny maka vatotromolahy 7 sy ondrilahy 7 ho anareo ary makanesa ao amin'ny Joba mpanompo ka manatera fanatitra dorana ho anareo ary Joba mpanompo no ifona ho anareo fa izy no akasitrako fandrao amaly anareo araka ny fahadalanareo aho satria tsy marina tahaka ny filazan'ny Joba mpanompo ny filazanareo ahy dia nandeha Elifaza Temanita sy Bidada Suita ary Zofara nanatitra ka nanao
araka izay nandidian Jehova azy. Ary Jehova dia nakasitraka an-Job. Ary Jehova napody ny fiadanany Job raha nivavaka ho any sakaizany izy, ka dia nanome azy indroa toraka izay nananany fahiny izy. Dia avy ny rahalany rehetra sy ny anabaviny rehetra ary ny olona rehetra izay fantany fahiny ka nakao aminy ary niara nihinana taminy tao an-tranony, ary nitsapa alahelo sady nampionina azy noho ny fahoriana rehetra izay efa nahatrany Jehova taminy, izay nahatrany Jehova taminy. Ary samy nanome azy vakimbola iray avy sy kavim-bolamena iray avy izy rehetra. Toizasika 12 ny tenin'Andriamanitra. Ary Jehova ny hafarany Joba mihoatra noho ny voalohany, ka nanana ondry amanosy 4,000 ambiray alina sy rameva 4,000 sy omby 2,000 ary bory vavy 1,000 izy. Alleluia. Novakiko lavalava misy ny tenin'Andriamanitra mba hatsapasika hoe aizany mitsy fomba an'Andriamanitra mirestore fiainan'olona anankiray. Misy fomba anankiray zany ty nataon'Andriamanitra, be dia be ny fomba an'Andriamanitra. Fa ity indray zany teny omenantsika androany irestorena fiainanao sy ny fiainako amin'ity andro ty androany. Ary tsy vitan'izay ihany ny ataon'Andriamanitra amintsika raha lasana vavy. Jereo tsara ny tenin'Andriamanitra teo fa misy olona zany tao nitezeran'Andriamanitra. Fa hoy izy ny tenin'Andriamanitra, tsy olona io misy no nifona, tsy olona io misy no nanao action mba hakasitran'Andriamanitra anazy, fa nampanaovin'Andriamanitra anazy raha lasana vavy dia tamin'ny alalan'ny Job izy vao afaka io olona io. Halleluia. Zany misy action anankiroa zany ataon'Andriamanitra amintsika androany. Sady ampanafan'Andriamanitra olona zasy anao androany, ary ny fiainako sy ny fiainanao misy fanavaozana ataon'Andriamanitra. Halleluia. Hoy izy za teo hoe samy mahatsapa daholo ny momba antsika tsirairay, momba ny tenanao manokana amin'ny ara-pananao. Tiako mihitsy ianao androany ibazina tsara, andinika tsara hoe misy zavatra efa potika tany amin'ny ara-pananao, mety misy efa maty tany amin'ny ara-pananao, misy fangatsiahana tany amin'ny ara-pananao. Tahaka an'izany koa ny ara-tsaina, ny ara-bata, ny ara-pahasalamana, mety efa tena potika mihitsy, rava misy tahaka ny lehilahy io. Fatatsika misy raha lasana vavy ny tantaran'ny Job. Rava ray andro ihany nandrava arena, tsy vita ny arena ihany raha lasana vavy. Zanany maty indray andro, olona nanan-karembe hoy izy Andriamanitra io. Fa zao inona ny fomba namerenan'Andriamanitra azy? Tsy fatatsika tamin'izany fotoana zany. Mety ny contact le olona mpiara-miasa taminazy Joba, tsy fatatsika. Ary Joba io dia tenenin'Andriamanitra hoe lehilahy matoky an'Andriamanitra io. Mino koa fa lehilahy sy vehivavy matoky an'Andriamanitra ianao miainao anazy ao. Na dia misy zavatra raha hoe potika tamin'ny fiainanao mety efa nitady hevitra ianao, nitady hevitra maro samihafa ianao tady tsy ato, fa mbola tsy niverina milonina ny fiainanao. Fa androany ny tenin'Andriamanitra dia mamangy atsika. Izao secret izao ny ataovy manomboka androany ho averin'Andriamanitra ho roa aveny ny very tamin'ny fiainanao, ny maty tamin'ny fiainanao. Nisy zazany zanaka maty ane tao raha lasana vavy, nisy arena maty tao nanana omba amanarivony izy, nanana ondra amanarivony izy. Mafy ane nahazo ny Joba, tsy vita amin'izay, fa mbola nisy aretina maimbo ny vatany. Mety efa mieritreritra misy tsy haiko misy tena aretina misy mahazo anao amin'izao fotoana zao, efa tsy voasitra ny dokotera tsony, efa kivy ianao. Fa androany amangy anao Andriamanitra, amery ny fahasalamanao avroe tahaka ny teo aloha. Salama zany ianao teo aloha, tena sara endrika ianao teo aloha, fa ondroa avy nireny amerenan'Andriamanitra. Ka amin'izao fotoana zao tsika ivavaksika, mety potika tokantranonao, mety misy fandravana, ny zanakao mety misy fandravana, na ianao io tanora mpianatra miainao na io zao, mety tena nisy fandravana tamin'ny fianaranao,
mety nisy versainy ianao tsy nahay mihitsy fa hoy izy ny tenin'Andriamanitra izao secret zao ny ataovy amerina ny lohan'Andriamanitra eo amin'ny fahasairananao io anao amin'izao fotoana zao manasanao hivavaka ho an'olona amin'izao fotoana zao hivavaka ho an'olona tahaka ny fahasaranana misy anao io mety ny volanao nipotika mety ny arenanao nipotika tsy haiko zay potika tamin'ny fiainanao fandao anao hifona ho an'olona nizaniza olona hitanao nisy fahotana na ina na fianakavianao io na namanao io mivavaho anazy ianao mifona ho anazy ianao lay hitan'Andriamanitra amin'izao fotoana zao tahaka ny Job ifona ho an'io olona io amin'izao fotoana zao minoa ianao fa efa manomana zavatra tsara ho anao Andriamanitra nanambola anao mety hoe amina miliara fa ho ataon'Andriamanitra defoa anon'izany zany raha lasana bavy minoa ianao ny fananao efa lava fa ho averin'Andriamanitra zany ka amin'izao fotoana zao dia hivavaka za sianao amin'izao fotoana zao ary mbola hoetiko eto mbola angatahako eto ny mpanompon'Andriamanitra hitondra asika amin'izany vavaka zany isika rehetrarehetra hiara hivavaka hifona ho an'olona itsika zany ny ataosika androany tsy mifona ho anao mihitsy ianao fa ny akonanao fianakavianao mpiara mivavaka aminao ny olona hitanao mihitsy hoe ohatra ny hitanao hoe nanoty izy na nanao zavatra maro izy na hitanao misy ny faratsiny tsy mitsara azy tsika fa hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe mifampivavah mba ho sitrany amin'ny alalany vava koa zany anasitran'olon'Andriamanitra ary ho averin'Andriamanitra milonina ho fomba amin'ny fifonanao ho an'olona ny fiainanao anao ny sehatra akasitraka indrina araka n'izany teny mpanompon'Andriamanitra zany dia andao tsika amin'izao fotoana zao hivavaka tsika eo anatin'Andriamanitra hifona ho an'ny olona tsika zay nizaniza mety hoe olona fantatra ao amin'izao fotoana zao tsika anao hiara hivavaka tsika ary hifona ho an'ireo olona reo tsika fa hirestore anao Andriamanitra tena hoe amerina milao ny fiainanao Andriamanitra ary tena anome avoeny eo amin'ny fiainanao dia andao tsika anao zany vavaka zany raha io amin'ny anaranao Jesosy Kristy dia misaotranao zahay ny amin'ny fampianaranao tamin'ny alala ny tantaran'ny Job makasitraka anao zahay tompo malala satria fantatray fa teany hirestore ny fiainanay totoy anao ka amin'izao fotoana zao zay tompo dia hivavaka zay hifona zay ho an'ny namanay hifona zay ho an'ny ankohonanay hifona zay ho an'ny fiangonana zay misy anay ary hifona ihany koa zay ho an'ny kristiana maro maneran-tany eto anatrehanao zay dia fantatray fa maro tokoa malala ny vahoakanao ny kristiana ny ankohonanay mandeha tsy araka ny sitraponao maro koa namanay mety hoe variana any amin'ny mety ny zavatra zao tontolo zao maro ihany koa ny ankohonanay mbola variana ao anatin'ny fiainan'izao tontolo zao eto zay tompo dia mifona ary mangataka famelana ho azy eo anatrehanao mivavaka koa zay mifona eto anatrehanao ho an'ireo malagasy ray tanindrazana aminay amin'izao fotoana zao mety maro ny mandeha tsy araka ny sitraponao fa eto zay tompo malala dia mangataka ny ranao sy ny famindraponao mba tena hoe amelanao ny fahotanay tsirairay avy ny fahotan'ny kristiana tsirairay avy mety maro koa ny kristiana amin'izao fotoana zao mety miaina ao anatiny tsy fahatanterana na miaina amin'ny fombafomba dia eto zay tena mifona tompo mangataka famelana eto anatrehanao mangataka ny ranao soa zay anadio ny tsirairay tompo ary eto zay tompo dia mangataka aminao ny famindraponao reny ihany tompo no angatanay amelanao ny eloka n'ireo olona zay nentinay ambavaka teto ary angatanay ny ranao Jesosy malala anadio tanteraka ny tsirairay dia makasitraka anao zay fantatray fa Andriamanitra mpamindra-fo ianao ary fantatray fa ianao dia hiantra amin'ny foandra reo olona rehetra zay nangatanay fifonana teto dia makasitraka tompo raiso ny dera sy ny laza voninahitra mandrakizay mino izahay tompo fa tena hoe namela ny olona rehetra ianao zay nentinay ambavaka teto dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anonanay sy anaovanay izany vavaka izany misaotra tompo amen amen alleluia tsara ny Andriamanitra atsika makasitraka tompo satria dia mina fa miaino atsika Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra teo hoy izy za teo hoe ianao misy no safidian'Andriamanitra tahaka ny Job amin'izao fotoana zao tsy tahaka ny
filazany Joba ozy izy ny filazan'ireo olona reo. Misy olona zany a milaza an'Andriamanitra izy fa milaza an'Andriamanitra ny tsy fahamarinana. Mba tsy rehetra amin'ireo izy Andriamanitra ny atezerako dia aoky Joba no ivavaka fa izy ho akasitrako. Za sy anao i Joba eto androany. Ianao nakasitrahan'Andriamanitra voavelany elik'ireo olona reo. Manangana olona Andriamanitra tamin'ny alalanao. Tsisy fahatezeran'Andriamanitra tsony amin'ireo olona reo. Ianakaviantsika, akohonantsika tena avelan'Andriamanitra reo raha nivavaka tamin'ny fonao anao. Fa hoy izy ny ten'Andriamanitra eto izay horaisinao androany satria izy mpanompon'Andriamanitra ho ampiasain'Andriamanitra ho tonga eto apreny zao fampaherezana zao. Fa hoy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny 40 ary Jehova ny tany afarany Joba mihoatra noho ny voalohany ka nanana ondry amanosy 4,000 amby iray alina sy rameva 4,000 sy omby 2,000 ary boriky vavy 1,000 izy. Raha lasanabava ny afaranao dia anehoan'Andriamanitra ny fahakaka. Hoy izy za teo hoe mety telo ve ny ombinao very teo aloha raha ataosika omby le izy fa atao ohatran'izany. Ny ara-pananao ahoana ny fahitanao anazy taloha indroa aveny. Halleloia. Oneran'Andriamanitra ondroa aveny na dia tsy Andriamanitra ara nakazy. Halleloia. Na ny fahavalo ara nakazy. Niza nakan'izany teo ampelantananao averin'Andriamanitra milony eo. Nararinao averin'Andriamanitra milony fa aza mialy ianao. Aza mialy ianao fa ho avy eto mpanompon'Andriamanitra izay ho ampiasain'Andriamanitra ny vavany. Halleloia. Ka mialohan'izany andaosika ambola andisika satria averin'Andriamanitra milona fiainantsika raha lasanabava. Za dia mino ny tenin'Andriamanitra io fa neo zava-mahagaga amin'ny fiainanao Andriamanitra, amin'ny fiainako Andriamanitra, amin'ny akonantsika Andriamanitra. Andao arandihtsika mandiza mihitsy ianao. Halleloia. Tsisy fetra Andriamanitra mahay manao ny zavadrehetra mitomoera mamoa voatsara tsy menjera sady tsy tara ny tarigetra. Tsisy fetra re Tsisy fetra Andriamanitra mahay manao ny zavadrehetra mitomoera mamoa voatsara tsy menjera sady tsy tara ny tarigetra. Itaro ny valako tsy mandroso no alako velaro ny faritra antsakako ampekaro amin'ny fahefako. Itaro ny valako tsy mandroso no alako velaro ny faritra antsakako ampekaro amin'ny fahefako. Zanak'Andriamanitra zanak'andrina tsy mba fady anay ho an'ny fitahina sady makasy re maty olotia tsy mba fady anay mahita fitia zanaka tsy manao tsinitsine leo zay ho ambinina fa tsy manine Andriamanitra tsy hita fena Andriamanitra tsy hita fesifeseny. Itaro ny valako tsy mandroso no alako velaro ny faritra anjakako ampekaro any fahefako. Itaro ny valako tsy mandroso no alako velaro ny faritra anjakako mierona ho any fahefako. Azavela Jesus tan tsisy fetra Andriamanitra mahay manao ny zavadrehetra mitomoera mamoa voatsara tsy menjera sady tsy tara ny tarigetra. Tsisy fetra re Tsisy fetra Andriamanitra mahay manao ny zavadrehetra mitomoera mamoa
voatsara tsy manjera sady tsy tarantariketra itaro any valako e tsy mandroso no halako e velaro ny faritra anjakako afakaro any faefako itaro any valako e tsy mandroso no halako e velaro ny faritra anjakako mierina ho ano faefako miasa fa tsy mitazana eny an-danitra ho amony fahombiazana etsiketsika anao fa tsy detare etsiketsika mamoa voatsara zanaka tsy manao tsinitsinina eo zaho ambinina fa tsy manine andriamanitra ay tsy hitafena andriamanitra tsy tafesifesena itaro any valako e tsy mandroso no halako e velaro ny faritra anjakako afakaro any faefako itaro any valako e tsy mandroso no halako e velaro ny faritra anjakako mierina ho ano faefako e farany ovalohane tsy rambony faholohane mitahinanao raha mivoke zay ataonao tempoke mitahinanao raha miditra fa mikendry de matafiditra atanana andalana eny tsa mitanany no manodidina teny tsy mialambavana ka za tsy mandeha raha tsy afana itaro any valako e tsy mandroso no halako e velaro ny faritra anjakako afakaro any faefako e itaro ny valako e tsy mandroso no halako e velaro ny faritra anjakako afakaro any faefako amen miravoravo vaky falia amin'Andriamanitra amin'ny fandihizana amin'ny fidirana an'Andriamanitra mina fa vonona amin'izay ianao andray teny mpasoavana amin'ny mpanompon'Andriamanitra ka mialohan'izany amaky tenin'Andriamanitra isika mbola vaky isika ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Joël de 23-27 raha lasa nampavy amin'ny anaran'i Jesosy ary ianareo ry zanak'izy io miravoravoa sy mifalia amin'ny Jehovah Andriamanitra reo fanome anareo ny loharanony izy dia andasaka ranorana mivatravatra ho anareo eny ny loharan'orana sy ny farahorana aloha dia ofeny vary famonoana ary iohatry ny vata famatazana ny divaya sy ny divoivo ary onerako ho anareo ilay taona no an'ny valala dia ny koraika sy ny sopanga ary ny kijery izay miara-milako betsaka nalefako amely anareo ary ihinany anareo ka hovoky dia idera ny anaran'i Jehovah Andriamanitra reo fa mahagaga ny fitondrany anareo ary tsy homenatra mandrakizay ny oloko dia ho fantatrareo fa ao afovoany Israela ary izao no Jehovah Andriamanitra reo fa tsy misy hafa ary tsy homenatra mandrakizay ny oloko alleluia zany tenin'Andriamanitra tsara ny Andriamanitra sika raha tena mino ny tenin'Andriamanitra ianao tsy amin'ny herinao ozy izy ny teneniko tamin'ny voalohany teo ny amerenan'Andriamanitra ny lohan'ny fiainantsika fa ny fomban'Andriamanitra zireo ny ty fomban'Andriamanitra tia ny vavako any hafa fotsiny zasy ianao dia amiverin'Andriamanitra miloany fahagaganane zany raha lasy anabavy fahagagana minoanao any tenin'Andriamanitra hoy izy izy hoe minoanao ny tenin'Andriamanitra alefaso amin'ny commentaire misy hoe mino ny tenin'Andriamanitra raha mino ny tenin'Andriamanitra ianao androany amin'ny fomba mahagaga irotsaka ny fitahiana avy ao an-danitra tsy nazavain'Andriamanitra teto ny fomba hafa namerenan'Andriamanitra ny loany ny arenan'i Job namerenan'Andriamanitra ny fahasalaman'i Job fa tamin'iny
tamin'ny fifinana aminao marary io izy Andriamanitra mifinana ho an'ireo olona ry aminao sahirana io a mivavahana ho an'ireo olona ry aminao tena rerasaina zao mitady mampiasa ny kokonao mampiasa ny fahaizanao fa hoy izy ny tena Andriamanitra fivavahana ho an'ny hafa ny ataonao androany sy ny fahaizanao ordinatera sy fahaizanao informatique sy fahaizanao araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny toro-teneny hoinay teo hoe tsy hoe T5 ianao niala ho izy dia nampiasain'Andriamanitra ny olona anankiray raha anao no mijery an'izay dia vereo amin'ny T5 ianao. Halleluja. Vereo amin'ny T5 ianao satria anao mijery ny olona T5 io niala nefa lasa pastera le olona tsy nijery ny falehibeazan'Andriamanitra ao anatin'le olona T5 ianao fa nijery le olona T5 vereo amin'ny T5 ianao raha lasa nabary fa androany dia aoka ianao hivavaka androany ino anao androany fa efa mivavaka moa ianao teo ka mbola afaka ampinao eo mbola misy olona mizaly any miandry mivavaka ao io fa androany fotsiny raiso ny tenin'Andriamanitra androany raiso mihitsy ny tena voaka ny mpanompon'Andriamanitra andao vonona isika andray an'izany andray ny mpanompon'Andriamanitra isika. Alleluja. Andao ary tompoko. Alleluja. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary mankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana tahaka izao mbola nomenantsika sy ianao mbola ahafahantsika manana fahafahana mitombo anatin'ny hery anatin'ny finoana fa izy hoe anamerina ny lohany ny fiainantsika sy ianao indray tena kasitraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra mivady ihany koa izy amin'ny tantana fiangonana mamesehatra afahako manompo an'Andriamanitra sy mankasitraka ny mpitarika ny live Anata Elia izay mpanompon'Andriamanitra mahery ihany koa manome fahafahana afaka mivelatra amin'ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra hay androany araka ny lazainy teo dia hiresaka momba ny hoe famerenana amin'ny lohanytsika zavatra tena makasika be anahy anatin'ny teny iny dia hoe tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao manomboka amin'ny zavatra kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia efa hainy tanterahana iny atao zany araka ny tantara ndraisin'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia hoe momba ny Joba izay tena hoe naverin'Andriamanitra avoroeny ny zavatra nananany satria izy mivavaka ao amin'ny namany dia amiko zany tena hoe miasa Andriamanitra amin'ny fomba tsy sakatry ny saintsika isika maha-olombelona dia mety hoe efa vita hatreo zany ianahy efa nalaina daholo ny zavatra rehetra efa very daholo ny zavatra rehetra dia tapitra hatreo vita fa tsy izany n'Andriamanitra de la boa la gloire nataon'Andriamanitra amin'ny zavatra tsy misy ataon'Andriamanitra misy ka zany tsika ampaherezanao androany ary andray tantara anankiroa ihany koa za tsy hoe hivelabelatra be anatin'ilay tantara fa anamarina anao ny fahagagana izay nataon'Andriamanitra ary famerenana amin'ny lohany izay nataon'Andriamanitra raha isika ny tantaran'i Josefa izay rahalahy farany anatin'ny rahalahy 12 vonoiny zareo izy ary nandeha nivarotan'izy ireo nefa inona nefa rany de la boa la gloire ka nalazaiko teo satria ny alina ny sasany ny vonoiny izy tena midiny ny hevitra zareo tonga esclave ivadika esclave zany ny fomba fisainana maha-olombelona ary marina hoe nigadra tany ihany koa i Josefa dia nefa izy dia nino an'ilay vision nomen'Andriamanitra anazy hoe izy le étoile qui brille hoe izy le isandratra ninono le izy secret lehibe anatin'izany finoana ny afarany dia nahoana lasa bras droit mpitarika ao anatin'ny Egypte tamin'izany fotoana izany fataro fa Andriamanitra tsy miandro permission an'olombelona akory ary tsy mijery situationtsika mba tsy esany fa ny zavatra ataony dia ny hoe ianao zanany manam-pinoana aminazy ianao matoky tanteraka aminazy ianao mino ny zavatra nomeny ianao dia hita ny fahagagana ary naverin'Andriamanitra amin'ny lohany ny fiainan'i Josefa ary mihoatra noho izay nialany moa satria izy amin'ny hoe zanaka farany anatin'ny 12 lahy mety ny dadany indrindra izy fa nalainy nangalariny ireo rahalahy ny anjarany anefa ahoana ireo rahalahy ihany ny tonga nitaraina taminazy hoe tsisy sakafo izay efa mbafonjeo nakarin'Andriamanitra avo mihitsy Josefa ina mety situation anao androany nangalarin'olona ve ny zavatra nanananao nandisy fanantenananao ve ny olona mahatonga anao ohatr'izao amin'izao situation anao zao androany mahatonga fonao maratra mahatonga anao izay malaelava sy ny sisa fataro fa ny zavatra niseho taloha tsy hamaritra ny zavatra ho avy ampitso fa Andriamanitra rery ihany mahafantatra an'izany raha mino anazy ianao dia vita mamerina zany anoloany
tantara faharoa tantarako anao dia tantarany Noémie izay belle-mère rafozam-baviny Rota ao baiboly. Raha fantatsika dia hoe Naomi nanambady dia nana zanaka anankiroa zanakalahy. Nifindra tanàna izy ireo nandeha tany Moab dia tany maty ny vadiny sy ny zanany lahy roa ary nisy vinanto vavy anankiroa moa izy io belle-fille anankiroa dia niteneniny hoe satria efa maty ny zanako lahy anankiroa vadiko efa tsy hoe dia velorera fandanareo mody any fianakavianareo. Le ray moa tonga dia lasa farota ny janona teo. Ary ina ny taon'Andriamanitra nampiasany Rota tena hoe andeha tena hoe tondra fahasoavana anatin'ny fiainan'ny Naomi. Tsy haiko raha ny vakianao ny tantarany Rota fa anatin'ny Rota toko voalohany dia ny 7 sy 12 dia milaza i Naomi hoe zaho izay azatsoina Naomi intsony fa tsy mary satria napodian'Andriamanitra aminany nalahelo nalainy daholo izy ny fifaliako rehetrarehetra ka zao ohatran'izao. Efa tonga amin'izany stade zany ve ianao hoe tena tsisy isy intsony efa fantatrao hoe efa zay tsy mana fanantenana intsony fa n'Andriamanitra aza niodina aminao omenao tsinatra amin'Andriamanitra aza ny zavatra mety miseho aminao. Fandroany fataro fa Andriamanitra dia anatanteraka zavatsoa. Inona ny faran'ny Naomi tao ambany tao? Ny vehivavy rehetrarehetra aza mitena Naomi hoe mifaly ianao izy fa nomen'Andriamanitra zanakalahy Rota izay hiaro anao amin'ny androm-piainanao rehetrarehetra. Mifaly ianao tahaka an'izany tiako lazaina anao, mifaly ianao fa manan'Andriamanitra mahery ianao. Nisy ten'Andriamanitra vakitsika anatin'ny Joël toko 2 andiny 7 ka hatramin'ny 7. Aoka tena are tsara mihitsy ny sofinao ary ioby anatin'izao teny fampanantenana nomen'Andriamanitra antsika sianao zao. Vakitsika tahaka izao amin'ny anan'ny Jesosy Kristy manao hoe ary ianao ry zanak' Ziona miravoravo sy mifaly amin'ny Jehovah Andriamanitrareo fa anome anareo ny lohaorana onony izy dia andatsaka ranonorana mivatravatra ho anareo eny ho loharano sy ny farahonana aloha. Dia ho feny valiny famolona ary iotra ny vata fanantazana ny divay sy ny diloilo. Ary onerako anareo ilay taona nohan'ny valala dia ny koraika sy ny sopanga ary ny kijeja izay miaramilako betsaka nalefako amelanareo. Ary inany areo ka ho voky dia hiterany Jehova Andriamanitrareo fa mahagaga fitondrany anareo ary tsy homenatra mandrakizay ny olona. Dia ho fantatrareo fa ao avoan'i Israely aho ary izao no Jehova Andriamanitrareo fa tsy misy hafa ary tsy homenatra mandrakizay ny oloko. Amen. Izany tena Andriamanitra dia tena hoe manome fanantenana tanteraka atsika. Na ina mety rava izy le Andriamanitra mpanangana indray. Na ina mety rava, na ina mety potika amin'ny fiainanao izy le manarina fiainana indray ary anganiny tsara lavitra mihoatra ny taloha. Ozy izy ato hoe ina nareo ozy izy ka hivoky ka aoka ianareo hideran'Andriamanitra. Aty ihany koa izy miteny mifaly ianareo, mifaly. Satria fantatrareo fa voninareo Jehova Andriamanitrareo ary tsy ho tsangamenatra ianao. Mety misy situation hoe mety nandalo tamin'ny fiainanao dia mahatsara teny ianao hoe tena menatra, tena ho menatra ao mason'ny olona rehetrarehetra izay mety mahita ny situationko. Fataro fa Andriamanitra tsy hamelan'ny olona ho tsangamenatra izy zany. Mety marina hoe misy situation, mety misy zavatra nataontsika sianao tany aloha tany izay nahatonga conséquence ratsy amin'ny fiainantsika sianao anefa mbola tsy tara izao. Ifona ianao antrean'Andriamanitra ary mangataka anazy mba hirestaurer satria tsy zavatra tsy hainy atao. Amin'izao fotoana izao dia hivavaka ho anao tena manana finoana ianao ary anatin'ity hivavaka ity dia isy mifaminaniana ihany koa fa miomana ianao fa Andriamanitra dia hiasa mahery vaika amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao hoe rahalahy sy rahavavy minohy ianao dia hita ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Raha amin'ny kehitriny dia mankasitraka anao indray amin'ity fotoana sy fahafahana izay omenao ahy mbola afaka mivavaka ho any avahoakanao. Mankasitraka anao Jesosy ny amin'izany teny nomenao zany famerenana amin'ny laoniny. Eny tena tsy miova ianao Andriamanitra omaly anio ary mandrakizay satria vitanao zany tany tany fiainany olona maro tany aloha tany dia fantatra efa vitanao ihany koa zany amin'izao fotoana izao. Hainao mihitsy zavatra lalovanay, hainao mihitsy zavatra mety manakitaba sainay sy sisaka dia tianao ho restaurena, tianao averina amin'ny laoniny. Dada amin'izao fotoana izao mivavaka ny tsiraray avy izay manana olana
na hoe fandrika zay alefa favalo amin'ny arakasa Jesosy inoko fa averinao amin'ny lony zany amin'izao fotoan'izao ina mety fijaliana mety hitana amin'ny arakasa mety hoe veriasa mety hoe projet ny latsaka tahak'izao inoko Andriamanitra amin'izao fotoan'izao fa ianao dia tena hoe amerina ny lony amin'izany zavatra rehetrarehetra zany ary tena hoe amokatra tokoa ho tena hoe apetrahan-kina amin'i Jehovah ny asanao dia ataony lavorary zany dia inoko androany fa ataony lavorary tokoa ny asany tsara iavo averinao amin'ny lony mihoatra noho ny taloha tonona ihany koa Jesosy amin'izao fotoan'izao ny aratokatrano zay mety mikorotana iverina amin'ny lony feno fifankatsiavana relation brisée rehetrarehetra dia iverina amin'ny lony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy etsy ihany koa ny amin'ny ara-pianarana Jesosy Kristy na mety hoe na ny teny nanonona vava ny olona hoe farany na hoe tsy mahay nina androany restaurenao amin'ny lony zany satria ianao hoe lohany zay fa tsy raminy atononay zany amin'ny zanako rehetrarehetra amin'ity androany ity eny amin'ny fiainany amin'ny ara-pahasalamany Jesosy ina mety zavatra mety potika mety rava mety lazany dokotera tsisy azo atao tsony inonay fa ianao ny anarina vaovao indray ny ara-pahasalamana Jesosy ianao ny renouveler indray ny sel rehetrarehetra ao vatany ho salama tsara manomboka amin'izao fotoan'izao ho resy ny aretina rehetrarehetra satria ny tenao dia milaza hoe ny anaranao ambony ny anarana rehetrarehetra ny anarana rehetra dia mandohalika ao anatrianao ampandoaliana ao anatrianao ny aretina rehetrarehetra ny anarana rehetrarehetra mety mangeja ny zanakao na alahelo zany na fantrana izany na aretina zany rehetrarehetra Jesosy iverina amin'ny lony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fahombiazana ambony fahombiazana fitahiana fahasoavana tsy manapataperana ny horiana fiainan'izy ireo eny ivadravadra tokoa ny ora-pitahiana amin'ny fiainan'ny zanakao dia mankasitraka anao ny amin'izany teninao zany inoko fa hiasa trany ianao alleluia amen amen tsara ny Andriamanitsika ary teny farany zay tiako ambara azy lazaina amintsika dia hoe tena Andriamanitra milaza hoe araiky ny efa lazaiko maly raha manam-ponona ianao na kely tahaka ny voatsinamby azy tena an'io tendromboatra hoe mialahy ianao ary mikisana dia ahitana azy akisaka raha tsy miahiahy ny fonao ina ny fo tsy miahiahy zany fo matoky ianao an'Andriamanitra fa izay lazainy dia tanterahany avy hatrany inoko fa efa azonao sady ny famerenana amin'ny lony ny fiainanao sy ny mombanao ray manontolo tahina hatrany ianao ny riava malala mankasitraka tompoko amen alleluia miverina amin'ny lona ny fiainatsika teneny misy ny tenatsika hoe miverina amin'ny lona ny fiainako miverina amin'ny lona ny fiainako raha misy olona ny eo akaikinao eo dia mitody eo aminazy dia teneny izy miverina amin'ny lona ny fiainanao na amin'ny commentaire hoe miverina amin'ny lona ny fiainanao raha lasana vavy miverina amin'ny lona ny fiainanao ninina nangalarin'Andriamanitra taminao dia miverina amin'ny lona satria efa niteny teo ny mpanompon'Andriamanitra minoa ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny mpaminany dia ho ambinina ianao io vava avoaka ny mpanompon'Andriamanitra io raha lasiana vavy minoan'io anao raha teo ambininy zany any sekret afatra izany alleluia andao atsika isaotra an'Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra sika io andao sika kalaza anazy ary ametraka ampelantanan'Andriamanitra amin'ity fotoanandroany ity sika amin'ity alina ity atory ianao dia tanteraka aminao koa ny ten'Andriamanitra hoe satria matahotra anazy ianao ka ny anjerin'Andriamanitra zay toby manodidina atsika za isaky ny teny io anjerin'Andriamanitra io dia misy révélation foana ao anatiko zany hoe misy kortanao zany efa matory alleluia misy anjery be dia be zay aloha ny anao hoe anjery be dia be ny ao anatiko zay misy amin'ny fonona ray andao sika isaotra an'Andriamanitra alleluia raha eo amin'ny anaran'i Jesosy dia makasitraka anao indray zay tamin'ity fotoana ty makasitraka Andriamanitra nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'ny farany satria fantako fa miasa ianao fantako fa maneho zava-mahagaga foana ianao na hitanay maso na tsy hitanay maso dia miasa foana ianao halleluia amin'ity androalina ty anefa Andriamanitra alohanay tena ideranao ametraka farany indrindra indray amin'ity fotoana ty dia apetraka ampelantananao tokoa ny andro alinanay ary zany teny zany dia hoentina eto Andriamanitra apatsahivina ianao hoe izay matahotra ianao dia toby manodidina ny anjely amariny zany Andriamanitra ampitomboy Andriamanitra za dia mahita foana Andriamanitra ireny olona manam-pahefana eto an-tany reny ireny président reny manambola ohatr'izay mihoatra ny reny zay misy miskorta halleluia aoka ny anjelinao
misy kôntanay eo amin'ny matory eo Andriamanitra tsy any ivelany izy matetiky re masy miaramila n'izao tontolo zao any ivelany rehefa alina fa ny anao ndray Andriamanitra miaraka aminay matory eo misy miandry anay eo ataovany zany misy Jesosy tsisy ampatahotra anay androany satria ny alokao eo aminay eo ambany elatrao zahay dia ho tahinana ny miasa Andriamanitra na ho tahinany amin'ny matory amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana ny zavavaka zany dia misaotra Tompo makasitraka anao koa Tompo tamin'ny tory teny teo makasitraka anao Andriamanitra ny amin'ny teninao makasitraka anao ny amin'ny mpanomponao zay nampitondrainao fahasoavana ho anay lehibe loatra ianao dadaka sy takatry ny sainay inoanay daholo ty fotoana tandroany ty amin'ny anaran'i Jesosy voninahitra ho anao laza ho anao Andriamanitra halleluia amen 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 nisondrano teo moa raha lasana vavy dia ampy ho atsika mihitsy satria ny mpanompo no misy no niteny atsika fa zao bizara teny fahasoavana atsika ao amin'ny Salamo 23:6 manao hoe entiko fahasoavana sy famindrapo anaraka atsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra ao an-trano Jehova andro lava itsika amen fa araka ny ten'Andriamanitra teo hoe double portion ny azon'ny Job halleluia double portion ny azon'ny Job dia amariny zany sady atao faminaniana amin'ny tenanao atao ny tenanao indray ao amin'ny lohanao ny tananao avery amin'izay entiko fahasoavana sy famindrapo anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako dia toetra ao an-trano Jehova andro lava ao amen amen tahin'Andriamanitra daholo tahin'Andriamanitra daholo